Hatreto aloha dia tsy mbola miroso amin'ny fampiarana ity lamandy sisa azy vaovao ity ny fiadidiana ny tanàna. Eo am-pandinihana ny momba izany tanteraka ny komina raha araka ny fanazavana. Miroso amin'ny fampianarana ireo lalàna mifehy ny fampiasana lalana avy hatrany kosa nefa ny tompona andraikitra. Ao anatin'izay le hoe fanekenan'ny fourrière zay dia eo amin'le taha na le montant na le volalaina no toerinay zany no tsy akasitrahana. Zay no tonga anay nametraka le sosokevitra. Ny olona mantsy raha miteny an'le hoe tsy manino ny tapitrisary aloha dia mieritreritra izy an'le hoe tsy totsika hoe tsy mandray, tsy miconsidéré na tsy mijery an'izay lafiny rehetra zay izy fa mieritreritra fotsiny amin'le hoe ataovy avo be dia amin'izay vitsy ny fandikan-dalàna. Diso be zay fiheveran'izay raha ny hevitro fa ny tokony ho jerena amin'ny fomba maraka amin'ny tokony izy zany hoe réaliste zany ny zavatra atao rehefa manapa-kevitra. Izy tena tsara le zavatra ataon'ny fanjakana hoe sazina izy amin'ny resaka lamandy ohatr'ireny mba hampiova azy hoe vrai normal ny alohan'ny olona nefany eny tena an-dalana izy dia tsy mety ho an'ny olona zany tsy mety amin'ny olona le satria fampijaliana loatra. Tsy manaiky tena tsy manaiky fa avy dia avy loatra le koan'le izy tena tsy takatry ny fahefanay zany dia atao mihitsy aloha ny mba maka hevitra ty ampitatitra zany aloha fa tonga dia mametraka hoe izao no apetraka mba maka hevitra ampitatitra rehetrarehetra hoe ahoana zao no atao dia raha manao iny raha midinika iny dia rehefa vita amin'ny fandinihana an'iny dia mandeha ho azy tsisy olana zay zany ny tapaka dia manaraka ny rehetrarehetra.